Ny androany moa dia tsy miafina amintsika ary ny raha nanahita fa nitafa tamin'ny vahoaka malagasy ny filoha Andry Rajoelina misy sibera ataka miaraka amin'ny robot serveur ngeza be any ivelany manodikodina ny sainy ireto tanora mora ahodina sy lementsaina izay anonga-panjakana azahoana ny harena ambanin'ny tanin'ny Madagasikara. Ao anatin'ny io serveur io no hifehezana ny Facebook, TikTok, Instagram amafazana hevitra ampitrotra ireto tanora mbola malimsaina ireto hoy ny filohan'ny Republika. Nilaza ihany koa Andriamatoa filohany hoe mifona ahoy izy raha nisy tsy nety ary miantso fampiresahana amin'ny rehetra. Ireo rehetra no tanisaiko ireo moa hevide izay nolazainy raha fitipitinina ireo rehetra nambarany nandritrany izany fitafany tamin'ny vahoaka malagasy izany. Etsy ankilany moa dia tezitra ireo olona izay manohana an'ity tolona izay ataon'ny Génération Z ity ka nilazany hoe tena tsy hitan'ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina tokoa ve ny herisetra izay ataony ireo mpitandro ny filaminana izay mitaky ny zony ara-dalàna sy ny zo fototra eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Rehefa nanao io fanambarana io moa Andriamatoa filoha Andry Rajoelina dia nanambara ny fanehoan-keviny ihany koa ny solombavam-bahoaka sy teny randraina soloniako manoloana io kabary izay nataony Andriamatoa filoha io. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity filoha lehibe ny mpanohitra ity. Raha toa ka ny vahoaka malagasy anarivo no mitaky na rano sy jiro dia manafina ny tsy fahaizany sy ny tsy fahombiazany fitondrana kosa i Andry Rajoelina amin'ny filazana fa robot sy cyber attaque tsy azo atao ambanin-javatra ny fahorian'ny vahoaka. Fanaratsina ny tanora sy ny olom-pirenena izany hoy ny fanehoan-kevitra sy teny. Ny antsony Rajoelina hoe Génération Z voafitaka dia ireo tanora izay miaina tsy misy jiro sy rano, very asa sy ny hoavy. Tsy robot ireo fa tena zanaka malagasy mijoro mitaky ny zony hoy ny fanambarana hatrany izay nataony ity Andriamatoa ity. Nilaza ihany koa ity solombavam-bahoaka ity ny hoe fampitahorana sy fanelingelinana ny filazana hoe misy herimaizina fahavalivahiny ady antrano dia fikasana hanakorontana ny feon'ny vahoaka sy ampitahorana azy ireo. Izany dia manapirofo fa tsy manana vahaolana marina intsony ny fitondrana. Fampiasana ny fiarahamonina iraisam-pirenena ho gaboraraka. Ny fampidirana ny banky iraisam-pirenena sy ny puissance étrangère dia tetika hanodikodina mpiheverana mba tsy hanekena fa ny tena olana dia ny tsy fahombiazan'ny fitondrana sy ny fanararotana ny fahefana. Nefa hoy ity solombavam-bahoaka ity tao anatin'ny fanehoan-kevitra izay nambarany dia mazava ny antso hoy izy. Ny vahoaka malagasy dia efa niteny fa tsy mila lenga intsony, tsy mila fandribirebena intsony, fa mila fanovana marina mangarahara ary miorina. Ino moa ny valin-kafatra avy any amin'ny solombavam-bahoaka sy teny raha namaly iny lahateny izay nataon'ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina ny androany iny. Fanipejy anankiray izay mitondra anarana hoe tia tanindrazana rehefa nahita ny zava-nisy teny anosy dia talanjona sady nametra-panontaniana ihany koa. Fiaraniza ary fiara aveza marina hoy ny fanontaniana izay napetraky ny pejy tia tanindrazana. Araka ny hitantsika amin'ny ity sary ity moa dia fiara izay tazana teny anosy. Tazana teny anosy ireo fiara tsy matahadalana mahagaga izay no entiny ireo mpitandro ny filaminana mivezivezy. Izao hitantsika amin'ny sary izao moa dia sady tsy misy laharana no tsy misy marika hamantarana azy hoe any polisy ve sa any zandary. Teraka teo ny fahatalanjonana sy ny fahagagana ireo mpitondra ny pejy tia tanindrazana ka nametraka ny fanontaniana hoe aveza marina ireo fiara ireo, iza no mpamatsy dia inona ny tambiny. Izany moa ny fanontaniana izay nanitikitika ny pejy tia tanindrazana raha vantany vao nahita ireto fiara tsy mataho-dalana mahagaga ireto. Zay moa ny tao anosy fandeha arisika ilaza kely ny zava-nisy tany Toliara, mitohy ny tolona any Toliara. Tonga nanatevin-daharana ireo mpianatry ny université ny mandeha ihany koa ny mpanolotsaina municipal Toliara, ireo mpanao politika ary ny vahoaka ao an-tampon-tanàna. Nizotra ampilaminana ny hetsika ho an'ny androany. Nandritra ny ity tolona ampilaminana izay nataon'ny vahoaka ny Toliara ity moa dia teo hatrany koa ny mpitandro ny filaminana nandamina. Raha ny feo mandeha nandritra ny tolona ny androany moa dia misy andian'olona mikonikonina hanakorontana ny hetsika anoany koa nanambara ireo mpianatra fa tsy tomponantoka amin'izany izy ireo ary manainga ny manampahefana sy ny mpitandro ny filaminana hijery ankaiky izany zava-misy izany. Tsy miova moa ny fitakina izay tsy inona fa ny fialan'ny filoha Andry Rajoelina sy ny firongony hatrany. Izany moa ny fitakina nanakoako izay nataony ireto mpitolona teny amin'iny tapany atsimon'ny nosy ny Madagasikara iny tsy aiza moa izany fa Toliara. Tokana ny
ny fitakina ho izy ireo dia ny hoe miala ny filoha Andry Rajoelina sy ny firongony. Rehefa avy nilaza ny zava-misy tany Toliara moa isika dia ndeha arisika hizarakely ny vaovao misy avy any Mahajanga, Université-ny Mahajanga moa ity vaovao izay hozarentsika manaraka ity. Araka ny fantatra ankehitriny dia mikatona mandritra ny fotoana tsy voafaritra manoloana ny zava-misy ankehitriny ny Université-ny Mahajanga. Araka ny fanambarana izay nambarany izy ireo moa dia miato avokoa araka zany ny fampianarana sy ny lafiny fitantanana ao amin'ny Université-ny Mahajanga araka ny voalazan'ny fanambarana izay nambarany izy ireo. Rehefa avy nizara ny vaovao mikasika ny Université-ny Mahajanga moa isika dia ndeha arisika ilaza kely indray ny mikasika ny fonja ao Antsiranana sy mandray olona ampidirina amponja manomboka anio ny fonja ao Antsiranana raha araka ny loharano vaovao izay navoaka ny Kolo TV-ny Madagasikara. Nanambara ihany koa ny délégué-ny syndicat ny fandraharahan'ny fonja ao Antsiranana fa tsy mandray olona ampidirina amponja ihany koa ny fonja ao Antsiranana manomboka ny androany zoma 3 Oktobra 2024. Fanapahan-kevitra iraisana amin'ny ireo fonja manerana ny nosy araka ny efa nambarany syndicat ny fandraharahan'ny fonja tao Antananarivo renivohitra ny androany. Nanambara mazava ihany koa izy ireo fa nisy ihany sekretera am-panjakana misahana ny sampandraharahan'ny fonja ao anatin'ny gouvernemanta motakiny izy ireo miampy ny fampitsaharana ny fanenjehana azy ireo noho ny fanaovana ny asany. Rehefa nafana moa ny toe-draharaha am-pirenena izany hoe nafana vokatry ny fihetsikehtsehana izay nataon'ny mpianatra na hoe fihetsikehtsehana izay nataon'ny Génération Z dia ny fonina sy ny babaka tamin'ny vahoaka malagasy ny filoha Andry Rajoelina ary ny androany ihany koa dia mbola namerina izany fifonana izany ity Andriamatoa filoha ity mifona aminareo vahoaka aho raha ohatra ka misy tsy mety izay nataoko ary mifona aminareo ihany koa tsy nanome izay nangatanareo tsy nanome izay hetahetanareo vahoaka aho ny filoha Andry Rajoelina. Manoloana io fifonana izay ataon'ny filoha io moa dia nanambara ny fanehoan-keviny ihany koa Tahina Razafinjoelina. Ny fanehoan-kevitra izay nambarany Tahina Razafinjoelina moa dia milaza toy izao: ianareo mifona mibaboka maneho endrika tena sahirana hoy ny Tahina Razafinjoelina, etsy ampita nefa dia herisetra no mahazo ny zanaky ny malagasy izay zanakay sy zanakao. Sa ve diso aho i Tahina Razafinjoelina dia ahoana reno mba inoana ny zavatra izay teneninao sy ny zavatra izay ho ataonareo hoy ny fanehoan-kevitra hatrany izay nambarany ity Andriamatoa ity. Dia rehefa mangataka vavaka zany ianareo dia vavaka ahafaty ny zaza tahaka izao no angatahana hoy Tahina Razafinjoelina raha namaly ny hafatra izay nambarany filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Betsaka moa ny naneho ny fanehoan-kevitra, betsaka ihany koa ny nitondra valankafatra manoloana ny lahateny izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina ny androany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iatiny sesisesy zay fa tsy halavianay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.